Amin'ny fiomanana ny fifidianana kosa mbola olana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fiomanana fifidianana iray ny tsy fisian'ny lalàna mifeny loharanom-bola ampiasaina tsy mifandanja tokoa mantsy eo ny vola ampiasain'ny candidat maromaro amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra sarotra noho izany mifehy ity tranga iray ity mitako ny tokony hametrahana lalàna matotra momba izay ary ireo vao anivon'ny groupement des experts nationaux na Niger. Ny teknisian'ny mangarahara ny fampiasam-bola amin'ny fampelezan-kevitra ny groupe des experts nationaux Tariandramatoa Madeleine Ramaolo-Mianso nandroso sosokevitra ny tokony hametrahana lalàna mifeny loharanom-bola ampiasaina izy ireo. Manodidina fifidianana zay ho avy satria ny zavatra tsapany gène rehetra amin'izay dia toa tsy voaresaka misy ty lalàna mifeny loharanom-bola sy fomba fitantanana ny fahazahoana ny vola entina hanatanterahana ny fampelezan-kevitra eto amintsika ity. Ka ny gène zany dia mitaka lalàna mifeny famantsiam-bola zay ahitana soratra loharanom-bola eo ny vola faratapony ny tokony ampiasaina zany hoe plafonnement zany tiana resahana amin'io ary mba hisy ny audit de compte zany hoe fanaraha-mason'ny compte tokana compte unique ho an'ny platsako fidiana tsirairay avy ary ao anatin'izany dia hipetraka ao anatin'io lalàna io ny atao hoe sanction na ny sazy mety miandry ary ny sazy napoitranay moa dia ny hoe ny disqualification mihitsy rasanatria misy zavatra zay. Eto amintsika tsy mbola misy lalàna fa fantatrareo fa any Frantsa dia misy lalàna, any États-Unis koa dia misy lalàna hoe tokony hazava ny financement ny parti politique sy ny campagne électorale. Fantatrareo angamba zany. Ny any Frantsa dia zao ny philosophie tokony plafonnena fa tsy atao be loatra saotra de miompapana tsy mifanaraka amin'ny fahefa-mividy ny ponina. Ny any États-Unis kosa dia au compte zay zay candidat au président dia milaza hoe za nahazo zao dia mizara hoe za mbola nahazo mihoatra an'izao zany hoe ny philosophie ny any États-Unis zany dia milaza hoe za mahatakatra. Ny any Frantsa dia hoe plafonnena philosophie. Dans les deux cas, transparence les izy, dans le premier cas, les États-Unis, des mages, ça marche, vous l'avez, ça, nous tournons en France, ça fait tout le plafonné, et il y en a d'autres, oui, et ça, moi, expert comptable, des mis experts comptables, mais ici, ni compte de campagne. Ny dia asa fantatrareo hoe Sarkozy salamizao hoe na miotra na salamizany ka dia zay zany hoe mba fanazavana teknika kely omeko anareo mikasika ny hoe transparence ny fond de campagne électorale. Nampatsahivin-dramatoa Madeleine Ramaolo-Mianso fa efa nametraka volavolan-dalàna tena nivon'ny antenera ny gène saingy tsy misy niaro izany.